Mitiraka resabe indray ity fisamborana ny coordonnatrice ny antoko TGV Ramatoa Mirana Rajona tamin'ny andro ny omaly iny ka ny pitipitsiny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fisamborana ireo avy eo anivony antoko TGV no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tonga ao an-tanindrazana tamin'ny andro ny omaly alina iny ny filoha teo aloha hery rajonaromampianina izay efa ela mofo no nandozany any Madagasikara ka izao izy niverina ao Madagasikara izao indray any Antsiranana nirotsaka nanadio ny tanàna ny tanora sy ireo Generation Z ny sabotsy lasa teo iny natomboka izy ireo tamin'ny Port Jasmine izany hetsika izany ary hitohy manerana ny tanàna manontolo izany hetsika izay ataon'izy ireo izany araky ny voalazan'izy ireo hatrany loza mpiaramanidina indray any ivelany any tany Hong Kong olona roa no namoiny ainy fiaramanidina mpitondra entana Boeing 744 no nivoaka ny pista sy ny fefy ka nandona ny fiara ny tompona Raikitra izay misahana ny filaminana talohany nivarina ny tany anaty ranomasina tao amin'ny seran'ny mpiaramanidina iraisam-pirenena Hong Kong no nitranga ny loza tamin'ity androandroany alatsinainy vao maraina teo ity vokany olona roa tao anatin'ilay fiara no namoiny ainy ary avitra kosa ireo mpiandraikitra fiaramanidina misa efatra izay efa nentina eny amin'ny hopitaly mandeha ny fanadihadiana ahafantarana izay tena antony nahatonga izao loza izao any an-toeranany amin'izao fotoana izao fanendrena prime ministre indray na iza ho safidiny eo dia izy aloha no nekentsika hitondra hoy ny teniny tahina razafinjoelina ry havana sy ny namana na iza no fidina eo dia efa izy aloha no nekentsika hitondra tsy hitovy hevitra mandrakizay isika mianakavy satria 30 tapitrisa mahery fa ny anjarantsika dia ny manaiky sy mifanampy tsy misy hoe namaniza tsy misy hoe fitsapan-kevy-bahoaka amin'ny commentaire eto fa rehefa izay no ny antefany safidiny dia andao hiasa isika amin'ny sehatra misetsika tsirairay ny fotoana mandroso haingana isika hiady hevitra sy hodikodina eto nefa ireo olona maro be dia mbola tsy maintsy hoatrehana tsy hoela sao mantsy sanatria hiverina eto ny 777 bis izay vao taitreto daholo ny hoe tsy vita ny ady varotra sy fifanaratsiana izy ity fa asa ho iatrany ny fanohen-kevitra izay nataony tahina razafinjoelina tao amin'ny pejiny tao ny amin'ny mahakasika Andriamatoa Andry Rajoelina indray mialokaloka ao amin'ny tranony any amin'ny Blue Waters Island ao Dubai izy amin'izao fotoana izao taorian'ny fivoan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny Madagasikara nampiny Frantsay namantana tany Dubai ity filoha teo aloha ity ny alatsinainy 13 Oktobra lasa teo iny tao amin'ny hotely izay isan'ny luxe indrindra ao Dubai antsoina hoe Palace Downton izay fananan'ilay mpandraharaha Mohamed Ali Abar izay efa nifankazatra tamin'ny hatrizay mo izy no nivantana ity teratany vahiny ity izay efa nentina Andriamatoa Andry Rajoelina nitsidika ireo nosy manodidina any Nosy-be jery ireo toerana ahafahana mandraharaha ara-pizahantany ny volana Oktobra 2024 raha nihita ao anatiny Instagram an'ity mpandraharaha ity hatrany taorian'izay nihazo any Blue Waters Land i Andriamatoa Andry Rajoelina izay toerana izay misy ny trano fivantanany matetika rehefa makany Dubai izy ary marina fa quartier nahorona teo amin'ny nosy artifisialy ary sokajina ho quartier de luxe sy lafo indrindra ao Dubai ity quartier ity araky ny fikarohany natao nampiany IA na farany tantsaina izay namboarin'olombelona manomboka amin'ny 420 tapitrisa euro na 520 miliara ariary ka hatramin'ny 770 tapitrisa euro na 520 miliara ariary ny sandany Pantouse de luxe ao amin'io nosy Blue Waters io
efa mananika ny 4 tapitrisa euro na 2.3 miliara ariary raha irony appartement efatra irony. Tranga izay maneho fa efa nanomana ny fivantana ny tany Dubai amina quartier eritreretiny fa sahazazy andrematoa Andrajoelina araky ny volazany be sy ny maro hatrany. Ankoatra ny fangalany ny zom-pirenena frantsay dia manamafy izao zava-misy izao fa tsy hieritreritra velively ny hipetraka ao Madagasikara andrematoa Andrajoelina sy ny fianakaviany rehefa miala amin'ny fitondrana ary efa niomana hatry ela hatramin'izao izy ireo matoa tafiditra amin'izao quartier izay tena lavo indrindra any Dubai amin'izao ankehitriny izao. Io no fanohin-kevitra ny olon-drehetra izay mpanara-baovao amin'izao fotoana izao manoloana an'izay fivantana ny andriamatoa Andrajoelina any Dubai amin'izao ankehitriny izao ity ary miteraka resabe moa izy ity fa izay olo zava-misy dia Samia manaiky daholo ny rehetra ary Samia mamakafaka sy mandinika lalina amin'izay ny hoe ahoana marina ny hoavin'ny firenena ary inavy no tokony hojerena amin'ny olona izay hirotsaka fidiana amin'ny manaraka eo. Ny mahakasika ny fisamborana indray dia voalaza amin'izao fa ny coordonnatrice ny TGV ramatoa Mirana Rajona no samboriny polisy avy ao amin'ny sampana heloka bevava na BC marihina fa sady taleny sahana ny fifandraisana teo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo olom-bofidy ihany koa ny tenany. Fanontohinana ny filaminan'ny fanjakana no vesatra hanenjehana azy. Ankoatr'izay no savaina ny trano ny solombavambahoaka Irmara Amperinasa Augustin Andiamananoro sy ny solombavambahoaka Irmara Teoloha Lanto Rakotomanga. Andrasana araka izany ny tohy ny tiraharaha ity amin'izao fotoana izao fa raha ny hita miparitaka andavazotserasera Facebook aloha amin'izao fotoana izao dia tena tezitra mafy andriamatoa Augustin Andiamananoro taorian'izay fisavana ny tranony izay isan'ny tena tsy nahafaly azy mo izay fisavana natao tamin'ny tranony izay satria izy dia olony lalàna araky ny voalazany hatrany ary tsy tokony natao taminy izay fisavana ny tranony izay. Eo anatrehan'izay dia maro sahady ireo olona izay naneho ny hevitra manoloana an'izay fisavana an'ity trano ny solombavambahoaka Augustin Andiamananoro ity izay maro moa no milaza hoe mety ho valifaty ara-politika araka izany izao fisavana natao amin'izy ireo zao na ihany koa mety ho fitedavana inona marina ny zavatra tena misy tao anatin'izany rehetra izany. Araky ny fanehoan-kevitra ny olona tao anaty tambazotserasera Facebook hatrany hatraty io mafy ny nanaovandreo any député Masy Goulamali tany Tsiombe izay tamina legislative farany teo iny zay. Io ny fanehoan-kevitra izay nisotomany mpanara-baovao an'izao fisavana ny tranony andriamatoa Augustin Andiamananoro izao. Nandevasandreo gendarme akagolona mihitsiny feno camion roa naondrana andro alina ho any Ambovombe natao résidence surveillée nandritra ny iray volana ary tsy nahazo nihetsika tao. So ihany fa mbola tao Ambovombe ny ray aman-dreniny dia mba nikarakara sy nanome courage azy. Nambenany gendarme efa ho folo mahery ny tranony toy ny miandry dahalo ireny ry zareo niandry tao ary tsy mahazo mihetsika ny trano mihitsiny ho izy ireo hatrany. Marina fa mbola solombavambahoaka Amperinasa tsara izy tamin'io fotoana io ka tena tsy naharo azy mihitsiny ilay samboady araky ny teniny solombavambahoaka Augustin Andiamananoro izay tezitra mafy tamin'iny andro maliny. Nandefasany andriamatoa Andrajoelina olona mihitsiny tany Tsiombe toy ny natao tamin'ny Panina Teoloha Christine Razanamaso Jean Brunel Joas Eleonore Josera Irenes sy ny maro hafa ary natao ny fomba rehetra mba tsy hahalany izy ireo intsony ary mitadiavana fomba rehetra mihitsiny no tsy hampiakatra ny vato azon'izy ireo ambony 100,000 amin'izay mantsy tsy miverina intsony ilay vola caution tamin'izany fotoana izany. Na tsy nanao propagande aza député Goulamali tao Tsiombe dia lany ho la main satria izy manao ny asa sosialy sy nanampy olona maro tao an-toerana tao araky ny volazan'izy ireo hatrany. Izany no zavatra nataondreo teo aloha dia androany milaza fa mararendreo ilay izy. Izay zany sombitsombiny tamin'ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena manoloana an'izay fisavana any tranony Augustin Andiamananoro izay. Ny lasa moa tsy fanadino ary io moa zany araky nylay fitenenana manao hoe ny nataonao ihany mety verina aminao any aoriana any ka izay no antony tsy anaovandratsy ary manaovany tsara hatrany. Indraindray mantsy ianao eo fitondrana dia mihevy tena fa Andriamanitra kely mihitsiny fa rehefa tsy eo anao dia tadidio fa hivaly aminao foana ireny zavatra izay nataonao any hafa ireny ary mitoetra ao am-pony
olona foana ireny maharary azy ireny na dia tsy miteny aza izy ireo noho ny fahatahorana an'izay hoe sambory io gadrao io ka mety ho zay no antony mahatonga azy ireo tsy niteny nandritra izay fotoana izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa neto isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa